Mbola faly miarahaba antsika rehetra amin'ny tokantrano hitsidihanay amin'izao talata izao atao anatin'ny fandaharana tohitsika. Tohitsika amin'ny an'ity anambahiny tsika dia ry zareo avy any amin'ny faritany Toamasina dia nisy olombavambahoaka teo aloha zay efa manday intelo ary efa efatra mandany moa zany tao anatin'ny congrès de la transition tamin'izany fotoanandro dia avy eo amin'ny distrikany Mananaravaratra Andriamatoa Zakahely Boniface anisany nanana ny maha-izy azy zany tao amin'izany antenimieram-pirenena zany. Miarabanao honorable. Miarahaba Andriamatoa Mario ary miarahaba ny olo manaraka tsy tapaka ny TNTV. Ya. Ry fanontaniana tiana manitikitika ny maro raha vao miresaka an'izany hoe Tamatavy zany dia faritra anisany hoe avokavoky Madagasikara ny Tamatavy zany hoe mba tsy tenentsika hoe ilay renivohitra fa manana ny maha-izy azy koa zany hoe distrikany Mananara zany izay anisany faritra sarodalana raha teo aiza ho aiza ny fampandrosoana mikasika an'izany na resaka fotodrafitrasa ho an'ny fivezivezenimponina amin'ny resaka ara-dalana na resaka vokatra satria indrindra ny vanila anisany mamokatra an'izany volo fanondrana zany iny faritrareo avy any amin'ny distrikany Mananaravaratra iny honorable. Ny zava-dehibe indrindra dia raha mahalala fa raha tamin'ny fitondran'ny fandimbinisy teto dia ino atao hoe capitale économique ny Madagasikara. Ny Tamatavy io. Dia nisy koa ny fanamboaran-dalana amin'izao tsika miteny zao ino atao hoe route du soleil. Nataony Andriamatoa velona nisy teo iny ka. Dia io lalana io zany avy aty Soanieron'Ivongo mankany Mananara dia mankany Maroantsetra mandeha jusqu'à Antala. Fa ny eo amin'ny portion le voalohany zany efa manao zareo ao zao. Kely ny sisa angamba za mino fa araka ny siondresaka mandeha nazo financement koa zany fanampiana amin'le ambiny satria tapaka eo amin'ny 15 km miala ny commune Antanambe. De 45 km avy Mananara jusqu'à Antanambe io tena ratsy. Ka le pont Vabe io zany dia nisy androm-bola zany anaova 15 km miala avy eo zany. Ka izy io nefa rehefa nieritreretina izy io tokony havitana makany amin'ny hatrany Mananara zany nieritreretina. Ka vao malomaly angamba iny nisy ny Fonds souverain nagnampy amin'ny financement izy io izay ezahin'ny ministère-ny travaux publics tsy maintsy vitaina alohan'ny octobre eo angamba. Fa le pont Vabe zao ny pont sisy tavela zany no amboarin-jareo za mino fa agnatina 2 volana agnaty dia vita io itetezana eo. Dia eo koa Mananara koa zany sombotry ny Lavany. Amintsika miteny zao agnatin'ny campagne de girofle zany zay ao zao fa saiky simbany oragn'andro iny izy. Ohatran'ny tany manambitana ihany ny Mananara satria agny mahipira an'le masoandro. Dia ny masoandro efa miposaka dia mafeno ny olona dray tanazo anazy. Tsy azo takonana ny anjara masoandro ny rehetrarehetra. Ka niezaka zany province Tamatavy amin'izao zany izaran'izay zany ho an'ny Madagasikara jiaby, ho an'ny olombelona jiaby zany ny fampandrosoana zany ny eritreretin'ny fitondrana refondation amin'ny andro atao eo. Rehefa amin'izany milaza an'izany refondation zany mbola mila réforme maventibe zany au niveau ny ministère-ny commerce. Satria io moa ny mpanelanelana amin'ny resaka vokatra fahondrana, produit de rente zany. Ke io vokatra fahondrana io dia miankina amin'ny filan'le olona le izy. Fa le tolotra dia tena betsaka. Za zany mino atsika miteny zao mbola agny amin'ny raha mbola hitady any amin'ny 500 tonnes de vanille masaka. Sarotry ny andaigna fa misy. Fa ny potehin'ny zalamo vidin'izy teo igny
hatramitsika amin'ny teny zao moa io ino atao hoe business. Ny business makony mitady bénéfice izy amizay. De le bénéfice zany no ketrika ataony mpanao business. Fa ny mpanao politika zany dia manao tombotsoa ho an'ny rehetra. Fa ny mpanao business zany de tombotsoa ho an'ny tegnany. Ary zay misarako an'le fondation amizao. Rehefa nitondra an'le fondation zareo nitohizan'jareo zany ny continuité de l'état zany de mipetraka. Mbola dirantsika avy eo moa resaka zay fa raha eo amin'ny vokatra zay na amizao tsika miteny zao mitohy kelikely zany zao ny fanafaran'ny olona ny vokatra. Iareo miteraka le alahelo be dehibe aminay faritra Antsinanana iny le tsinay teo tsy lany nefa le olona mahantra. Lavanio zao mbola tsisy mpividy satria goragora nanaovan'ireo teo de nisy namotika kely an'le qualité sy le olona mpahafatra an'le izy any zany nanjary somary Nihemotra kely. nihemotra zareo. Ny zavatra tegna loza taminazy io le monopole. Zay fahavalon'ny fampandrosoana zay. Raha ny tany tsisy lalana sarotry ninoantsika fa ho isy fandrosoana. Ka amintsika miteny zao io noho ny continuité de l'état zany dia manohy le asa natao tamin'ny fiainana taloha tany. Ino le tany amin'ny 93 anie io lalana io 83 aza tamin'ny deuxième république. Misy projet io projet fait de 1 non 4 zay sa 5 tanoany de 93 izy io misy koa. De zay mahatonga le mananara maro antsetra de ny Union européenne zany no misy financé anazy io. Fanagaka zay amin'ny lalagna io misy tetezana zany le pont avy aty Mananara makeo Manambolosy vita ary tsara tena ohatran'ny any européenne nisy anao agnatin'le tetezana. Fa rehefa miala avy amin'le Manambolosy io voaka an'le tanàna andehan'ny maro antsetra ndray zany misy ao ny Manambolosy be misy ny Nandrasana misy ny Fontsimaro reo zany mbola tsy vita fa any Rantabe alohany ndraiky zany jusqu'à ny maro antsetra vita tsara le lalana tena manara-penitra be mihitsy le lalana zany. Manao ny ao Mananara tampotanàna. Tampotanàna zany tamin'ny andron'ny fitondran'ny Rajanor Mampianina zany misy goudron kely ao eo amin'ny 1 kilomètre 300 eo tampotanàna. De ve misy projet kely ao ataon'izareo amin'ny commune manao pavé zay mbola tadiavana lalam-bola koa zany namboarana an'io tampotanàna ao. De ao amin'ny province Tamatave le koa zany mbola tena le lalagna lelantrano zany tena loza. Io miteraka insécurité io de stabiliser-n'izy io insécurité io zany ny économie Tamatave. Na ny olona andeha hamondrana de tsimoka amin'ny alina manao livraison izy io. Mampatahotra. Ka regny zany isan'ny zavatra misakana zany amin'ny fampandrosoana ny faritra Antsinanana iny zany any amin'ny province Tamatave io. De fa indrindra ao tanàna Tamatave misy ny lalana tena potika zany. Nefa ny mahagaga misy financement, misy entreprise matanjaka ao, misy société maventy ao fa tsy hainay zany mankaiza ny vola azo amin'izy io. Efa misy lalàna mifehy zavatra io misy redevance zany avy aminao Ambatovy fotsiny efa mahavita mampandrosoana Madagasikara jiaby amin'io. Fa tsy tena anjovan'le vola satria zay mitondra eo zany manararaotro manao amposo amin'le teniko te iny ny politika sy ny business tokony tsy atambatra zany zavatra io satria miteraka blocage économique io amin'ny blocage amin'ny développement io zavatra zany.
Ia, efa miresaka an'izay ianao Tamatavy sy ny toe-kareny ary mifandray amin'ny resaka politika. Ahoana ny fijerinareo avy any amin'ny district Mananara? Indreo moa zany ianao mpanao politika rahateo, mpanao politika amin'ny ankapobeny mihitsy anao eto Madagasikara fa tsy hoe any amin'ny district ny Mananara fotsiny. Ny zao fitondrana fanavaozana zao, misy fanantenana ve ho an'ny fampandrosoana araky ny fijerinao azy? Indrindra moa zany efa natsidika teo hoe misy orinasa société goavana be ao Tamatavy nefa tsisy vola ahafahanareo tompon'andraikitra ao an-toerana mikarakara mampandroso an'ilay tanàna na ny ao an-tampon-tanànany Tamatavy renivohitra, indrindra moa fa ny any amin'ny district misandrahaka manera ny faritany Tamatavy. Azy io raha jerena amin'ny sy maso tsy miangatra. Fo problema ihany tsy mampandroso Madagasikara. Tsy jerantsika tsy province Tamatavy. Satria misy sarangan'olona zany mia atao mihitsy zany tsy ampandroso an'le Madagasikara. Indrindra mo Tamatavy ao misy olona zany efa io zany ny fiaignany. Labe ny lovanjareo zany zareo ihany zany no mendrika manandraha. Mendrika hanan-karena. Mendrika hanan-karena zany. Satria ohatra amin'ny port fotsiny jerena, dia i port io ao na ny régularisation an'ilay situation ny olona ataontsika hoe batelage fotsiny ohatra. Zany be de tsy voareguler ny port autonome. Firy miliara nefa ny vola mihodina eo. Amin'izao fotoana andron'izao zany manomboka mba miaina kely zany amin'ny liberté zany mpiasa ao. Koa teritery nefa tsisy tombotsoa ho an'ny fianakaviany, ho an'ny vady aman-janany. Na eo amin'ny commune tampon-tanàna aza misy problème tsy voalohany karaha mpiasa, zany tsy azo eritreretina zany. Io Tamatavy ville fotsiny agny amina 800,000 habitants tampon-tanàna fotsiny. Ary io anisan'ny province be olona mpiafy tady ravinahitra. Tsisy angamba ny karazan'olona eto Madagasikara tsisy ao. 56% ny olona ponina mipetraka Tamatavy ville ane mpiavy daholo mitady ravinahitra daholo ny ao e. Olo miasa amin'ny MMC, miasa amin'ny port, miasa amin'ny Ambatovy, miasa ary amin'ny geste aloha ary, miasa ary amin'ny tribunaly, amin'ny fahasalamana be dia be reny zany presque tsy dia olona ao. Tsy misaraka zany fa tena hoe aheriny Madagasikara mihitsy. Ya, fa olo jiaby eto Madagasikara aty zany 56% ny poniny ao mpiavy daholo olo mindeha mitady ravinahitra, daholo mitady vola, mitady mantaina jaza, karakara olo moa mantaina andavanandro. Zay ataony Tamatavy io. Ary zay mahatonga ilay izy ville cosmopolitain io. Tsy tokony ho hisy tsony zany le hoe anareo variana fa tsy ezahana zany handravona an'izany. Ya, didinareo ray aman-dreny avy ao amin'ny farikany manko no miezaka manao an'izany ary tsara toerana ianao ray aman-dreny honorable Zakaël Boniface miresaka an'izany hoe fampiraisana ny malagasy ao Tamatavy zany. Efa miresaka ny rahapirenena amin'ny ankapobeny tsika ho iaho teo na mipetaka aminao hoe manahoana ny fanantenana ho anareo izay mbola tsy voavazinao tsara le izy teo hoe fanantenana amin'izao fanavaozana zao. Marina fa napetranao fotsiny le izy teo hoe faux problème tsy mimpandrosoana Madagasikara satria misy andehan'olom-bitsy mieritseritra hoe raha samy manan-karena ny malagasy rehetra dia tsisy ny hampiasainy intsony angambany. Tsy misy ataony tohatra intsony, tsisy rakarahany intsony angambany ho itsika. Fa ianao amin'ny mampanao politika anao raha mijery an'izao rafitra hitondrany fanavaozana zao, ny mpijery atsika ao tokantrano miandry an'izay valiteny avy aminao hoe ahoana mitoky avy amin'ny andriamatoa honorable Zakaël Boniface. Ny toky moa dia sarotra satria izao mbola fitondrana tetezanita. Mbola en phase d'observation atsika io. Sady mbola voatelo volana koa moa. Sarotra be zany manao tombatombana hoe ahoana. Fa ny zavatra mila tsikaritra iarahantsika mafantatra amin'izao fotoana izao zany mbola misy zany le
mikaviavy amin'le fangalana le ekipa angamba izy io na mbola misy ihany zany le tsy maty manota. Io manko raha mbola misy zany tsy maty manota io tsisy zavatra ilamina eto tsisy développement zany. Ya zay ny tenoko teo hoe miankina fagnamboarana ny lalana zany io ny fototry ny développement aloha. Fa raha amin'ny politika indray zany raha mbola misy ny impunité tsisy ihany koa zany ny fandrosoana eo agnatrehan'ny fitantanan-draha raha-mpanjakana. Satria karaha zay zao zany victime ny tamin'ny 2002, victime 2009, victime koa tamin'ny deuxième partie ny any 2023 ya Andriamatoa Andry Rajoelina be igny potiky ny économinay indra mahazo ny tegnako satria mbola nipetraka ihany resaka tamin'ny farany teo no tamin'ny 2022 ne za nangina satria andeha resaka tao amin'ny novony le fitondra teo hoe zay fitondrana manambotra ny Zakaily Boniface de rava ny fanjakana. Ora nefa nisy voanteny voangolana angamba zany roa fampiasa andreo amboarina samborina dikan'izay zany tsy sambotra tsony zare amiko fa hamono amboarina ya amboarina zegny za nefa fa voamboatra tsara namborin'ny babako sy reniko nofesenjanary anahy koa so dia nahirana anahy koa dia aleko nangina kely za koa manana mitombotombo be le fahalalana ankapobeny de satria io telokombenombeny io raha olona sy fanjakana na fitondrana dia mbola mipetraka ihany ty zavatra nankefatra ty tonga amin'ny fanjakana izy mieritreritra izy farany manam-bola, mieritreritra izy farany manam-pahaizana, mieritreritra izy farany matanjaka sixième dan, mieritreritra izy farany voagosa. Tsisy zavatra vitany mpona politika raha tsy miaraka amin'olona maromaro. Kolektifa io satria fitantanana tanàna. Sarotra amintsika moa andeha agnazava le définition nataony Max Weber, niry Aristote, sarotra agnazavana an'izany rehetrarehetra zany. Na ny Mongawe, regny nagnazava tsara, Voltaire aza nataony nanao définition ny politika, misy telo karazany. Tena ratsy, mandaingandainga, tia tena, magnilikiliky, hafa. Tsy tsara zay raha mbola misy saritsariny zany eto Madagasikara eto dia tsisy développement zany eto, sarotra be sy développement satria zay zao zany taton'le fédéroute iny misy article 26 sy 27 aza miteny mazava tsara atao hoe misy réparation sy indemnisation après la vérité. Raha tsisy ny vérité tsisy ny réconciliation nationale. Rehefa natao an'le réconciliation nationale hiditra amin'ny vérité amin'izay tsisy mpandiavan-jareo le misy satria izy ny majorité mitovy amin'ny fanendrena ny olona eto Madagasikara. Re sarangan'ologno re zany anisan'ny bloqué an'le fampatsoa Madagasikara le impunité io. Izy zany tsy mba diso, tsy mba mieky fa hoe fa be ny vitako zay fa maro ny malagasy nangalariko le tournée iny rehefa eran-tany tsy azo atao ne manao détournement de deniers publics zany tsy amisy diable ne zany zavatra. Fa eto Madagasikara de namany zavatra tsy de ahoana moa ny diferagna zavatra zany. Karaha zay zao zany victime ny potehigna ndradioko ny gadragna maty mihitsy ny reniko 54 ans reniko maty te za lahatokana rehefa nisamborony reo ahako atao sesitany tany Tamatavy, Tamatavy atao sesitany tany Mora, alefa tany Rivonimamo tsy nandeha anahy tany alefa tany Tsiafaha tsy nandeha anahy satria za mbola tsara nitsaraina de tany Ambatolampy avy teo nefa Tamatavy ne misy fondry na amin'ny tany Rivonimamo koa ne Mananary misy fondry tamin'ny voalohany aza zako avec 13 chefs d'inculpation. Tamin'le farany teo 11 chefs d'inculpation. Rehefa ho avy ny élection 2007 chef d'inculpation aroa ihany.
ia tentative de meurtre chef d'état, coup de blessure volontaire any opérateur économique anankiray. Zay agnatin'ny fitondrana amin'ny andro zao vadiny. Ka ireo zany zaho ve tsisy dikany ve ny politika nataoko sa zaho mihitsy mivendrana. Zay question mipetraka amiko. Ka zaho zany mandeha eritreritra anao magnontany hoe ahoana fizahanao an'izao tezanita zao. Voilà en phase d'observation atsika. Fa kanefa tsy azo atao rehefa avela mahazo vahatry zay vao ikritikena fa tokony le mpitondra zany tokony mandinika tsara raha misy olona mikritika anao zany anao mbola telo volana tsy adosoana zany fa mba tsy verena an'ilay zavatra tsy nety teo aloha. Zay le dikany satria tsika eto Madagasikara mbola tsy mahay migerer an'io ressource humain io mbola tsy haintsika io lasa hoe firongona. Agnisan'ny nampiongana ny fitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina ny le firongony tsy ndrarahiny. Ka eo zegny zako alem-panahy aho indraindray hoe fa maninona Madagasikara tia raha mbola manjaka ny olona tsy maty manota le impunité sy ny olona rehefa manambola anao de hitondra olona anao amin'iny efa tsary nianatra ny sasany. Sasany aza na dia baka zany mbola point interrogation anagnany resatsy anagnany lasa membre gouvernement lasa filoham-pirenena lasa dikan'izay zany zany mandeha zany teny hoe maninona ary tsy afody université io nisorako any GNZ nanao nitologno teo eny ary mankasitrika ny kapisaty raha tsy sauvé ny kapisaty eny GNZ eny Ravamaina iny Ravamaina tena. Ka ny eo zegny za mampetraka fagnontaniana hoe tokony tsisy irehareha loatra hoe zay nitolona nitolona ne samy hafa ny fisehoan'ny tolona misy ny olo nitolona ohatra ataonjare mivadibadika reo Madagasikara manko sarotra be ma le qualificatif ny olona nitolona ndraindray izy androany izy ataontsika hoe team rapitro izy TGV afaka pitro izy HVM afaka pitro izy mety Arema ndray regny zany atao hoe nitolona. Ka raha mbola zay ihany ny définition ny nitolona tsisy fandrosoana vanona eto na nahoana atsika dikan'izay zany tokony reo olona efa hita fa nanao tsy nety tamin'ny firenena mba mipetraha re avelao mba hanaovany sasany ndray zany de mba jereny amin'izay ny olona hoe iza ny olona mba compétent élite avy any amin'ny province any no tendrena agnatin'le gouvernement na agnatin'ny fitondrana mba ho namana hanarana an'le firenena. Intsika hoe tsotra an'izany rehefa nendrolona zareo jereny zany ny faiblesse olona varima zay ngany andasy rano natao vice président assemblée iny moramora commandine iny tsy voafehy ranona io raha tafiditra atin'ity tsy mety zany zany ary mbola misy saritsariny atsika miteny zao zany hoe le olona pisolelaka foana zany presque apetaka zany hoe voafehy tsy tafavoaka zany mety eo amin'ny 1 an 2 ans izy mety avoafehy le firenena indrindra après le tologno GNZ reto za moko kateny zay x angamba zany ka za zao miara mahita tsara fa misy zavatra tsy nety ohatra fanendrena ny tsy fatao reny maninona izy raha tianao izy fa hoe hitanao fa nahita be tamin'ny firenena ho an'ny tanindrazana izy moa tsy hitan'le nomena bourse izy ohatra ataon-dratsiraka tamin'ny 98 99 nanao an'izany ratsiraka zay reto zany nitendreny président Ratsiraka nataony conseiller taminazy tao ahako 27 ans raha tamin'izany ane mbola bandikely na olo jiaby azy gaga hoe fa ahoana misy zavatra zany mba magnetina mpiavaka za atao satria za mba tsy mba haiko le indrindra moa ity le fitiavan-tena an'io tsy mety zavatra. Mahafinaritra ny miresaka amin'ny ray aman-dreny Izoky be
honorable Zakely Boniface ny fotoantsika manapetro atao anatin'ny fandarana toitsika. Fotoana faraparana angamba ny omeko anao ny raha nisy zavatra mba nomaninao kely aroso ho an'ny mpijery atsika isa-tokantrano na ho an'ny vahoaka na ho an'ny tompony andraikizanisany fotoana angamba n'izao honorable mba ahafahanao maneho mikasika ny fijerinao ny rara firenena amin'ny ankapobeny sy ny hafatra tianao ampitay. Mitodika avoaka malagasy aho azafady ny zavatra tiako apetraka am'izao fanavao les définitions les refondations mikotrany mbola tsy dia mazava amiko donc refondation zany satria mety mba ho haiko ny dikany. Ny refondation dia zavatra ngeda be zany ary tsy voazavatra vao niforona androany zany fa zavatra efa ela be. Refondation teny roa izy io ka ny zavatra tiako jerena am'izay zavatra zay a ny zavatra rehetra mandeha isa roa tsy dia tsara. Matetika izy io a ohatra zany ratsy a tsara roa zay ya parce que fotsy mainty ohatra ka ny marina sy ny tsy marina ka izay refondation zay zany tokony iarantsika madiniky tsara indrindra le mpitarika voalohany tokony refondegna alohan'ny toetsaintsika malagasy fialonana champion du monde amin'ny fialonana voaka atsika malagasy ary zay isany napotika ny firenena malagasy. Ino mahatonga za miteny an'izay a dia za zao ve le tsy mahay mamboly jirofo misy olona ry mahay mamboly jirofo sakanako zany agnanahy fa za hanao an'le izy fialonana le zany za zao ataontsika hoe mpivarotra de za ndraiky zany andeha hitondra olona tsy mitovy zany satria ny olona anao mpivarotra dia tady bénéfice ho an'ny tegnany fa ny mpanao politika dia hitady bénéfice ho an'ny vahoaka commun zany mitadiavana. Io zany ho an'ny olo jiaby zany no tianay mpanao politika mahazo tombotsoa fa tsy tegnanay zay mahasarotra am'le politika. Fahatelo a ity tsy maty manota ajanony io aza nagnagna maso mihitsy raha hitinareo misy olona ty malotoloto izy a misy dossier tsy manjary a kaseho izy a raha namanao izy de teneny izy anao miala eto fa aza magnano akorotana tsony. De fahatelo a vahoaka retoko mba olona mba avanana am'le zavatra ny olona mba ahazoana matoa manendry olona anankiray zany anao de mitady inona ny zavatra azoka amin'le olona tendrenao na ho azy ny firenena amin'ny olona tendrena amin'ny toerana anankiray fa azo ientina zany ny olona tendrena reny ndray a am'izay zany igny zany mi-imagine olona avy any province ohatra atao ministre olona tsy mahay ninona izy a na anankitena azy misy tsy hainy sasany barakany zany dikan'izay zany mba hialao le fitsarambelatsy tiatia kely io fandimbazana ny toerana io tsy miaraka manankarena daholo olona anankiray agnatin'ny firenena anankiray na agnatin'ny fiarahamonina anankiray na agnatin'ny tokantrano anankiray na agnatin'ny fianakaviana anankiray fa le tafita zany mba ampio izy fa azo sintomina miroro ampio izy azo tao fombantsika ataontsika malagasy io a tsy mety io a fampialona io izy zavatra isan'ny zavatra blocage de développement zany zavatra zany. Farany a lalam-panorenana io a tsy maintsy refondena io a ny code électoral ny lalam-panorenana malagasy code constitutionnel ny ty resaka problème ny tsy anasa bebe reo zany tokony zany fanjakana am'fitezanita ty zany atao fomba vitagnan'io zany mba hiseny sécurité raha misy ny sécurité misy ny asa dia voangoatra ny code électoral sy ny liste électorale ara-dalagna tsara vita ny lalam-panorenana alfaso am'izay mpanao politika am'izay de miaraka amin'latsika ty latsika jiaby de zay izy milamina atsika am'izay fitaovana an'izay fa azo atao hoe zay manamanam-bola ihany no azo mitondra ny firenena diso hevitra zay.
Ankasitrahana Andriamatoa Zakahely Boniface, ancien député avy ao amin'ny distrikany Mananara Nord. Nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandarana toitsika mitondra ny fijery ny raharaham-pirenena ary ankasitrahana ihany koa itsika fijery fanaovam-beloma ho an'ny fijery atsika. Voalohany dia misaotra anareo nampivahiny androany ty. Tagorobaka moa ty de engany mba ho lasagna amizay zany ny ratsy rehetrarehetra, ny zavatra tsy mety, mba ho hisy fahalemana amizay ny firenena, mba hilamina, mba hisian'ny fandrosoana, lasagna ny rivotry fitianjare igny amizay zany ny ratsy rehetrarehetra, ary miara miory amile namoy havana, ary miarahaba ary mankahery an'le olona victimen'ny cyclone nandalo teo iny. Azo atao fagnanaraotana kosa le izy fa hajao zany lalàna mifeha ny tany sy ny fanjakana. Miarahaba nareo tompo veloma. Yeah. Ankasitrahana ary itsika nanaiky nanaraka hatramin'ny farany, ampatsevina fa Andriamatoa Zakahely Boniface no nivahiny tato anatin'ny fandarana toitsika. Toussaint Mario Andrianandrasana amin'ny nolotra ny fandarana, manao velomanareo amin'ny fandarana amin'ny sabotsy zay tsika Zakahely. Veloma.